Misaona ny fianakaviam-ben'ny Repoblika faharoa nodomantro teo amin'ny fahafido amby 20 taonany. I Selinina Velonjara Ratsiraka izay vadiny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Androany maraina moa no voalaza fa maty izy raha voalazandreo akaiky azy. Isan'ny nanamarika azy ny fametrahana ny ankanjazy izay nentina nanampiana ireo fianakaviana sahirana. Isan'ireo nanana ny anjara birikany teo amin'ny tontolon'ny politika malagasy moa-tenany amin'ny mahavadina filoham-pirenena azy nandritra ny Repoblika faharoa iray manontolo. Ny taona 5,700 ka hatramin'ny taona 3,700 sy tamin'ny Repoblika fahatelo ny taona 7,700 ka hatramin'ny taona 2,200. Namoaka ny heviny mikasika ny tolo-dalàna nanovana ny andininy vitsivitsy amin'ny lalàna mifehy ny fanendrena sy ny fifidianana ireo senatera ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Voalaza fa ireo mpitantana voafidy eo anivo ny vondrom-bahoaka isam-paritra ihany no afaka mandrafitra ny kolejy elektoraly amin'ny fifidianana senatorialy satria ny eny anivon'ny komina ihany no nahavita fifidianana. Noho izany dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ihany no afaka mifidy ireo loholona. Raha ny vinavina dia tokony amin'ny volana desambra izao moa no ataony fifidianana loholona satria ny volana janoary no tapitra ny fehim-pitom-piasana izy ireo. Namoaka fanambarana fampafantarana ny eo anivo ny fiadidiana ny Repoblika Omaly fa izy vanim-potoana ialana sasatra ireo mpikambana eo anivo ny governemanta. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ministra ny alarobia fa nanomboka ny alakamisy 20 aogositra izany ka hifarana ny alatsinainy voalohany volana septambra. Na izany aza nefa hifandimy ireo mpikambana ny governemanta ho fitohizana raha-mpanjakana sy ny anivo ny sampandra raha-mpanjakana rehetra. Voafaritra ao anatin'izany koa ny fandaharam-potoana hifandimbiasana. Tsy voakasika izany fialan-tsasatra izany kosa ireo ministra miandraikitra ny filaminana sy ny fiarovana ny vahoaka. Nivoaka Omaly alakamisy alina ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny Toliara 3,550 isan-jato ny tahapahafana ho an'ity taona ity raha ny antotanisana voaka teo anivo ny Universitean'ny Toliara. Nahitana fihenana izany raha oharina tamin'ny taon-dasa izay nahatratra 3,20 isan-jato ary ny taona 2024 izay tafiakatra 4,4 isan-jato. Tamin'ireo mpiadina ny isa 5,20 sy 770 alina ny soratra anarana dia ny isa 4,70 sy 740 alina ireo izay tonga nanatrika izany fanadina-mpanjakana izany. Ho an'Antananarivo kosa dia tanteraka androany zoma ny délibération raha toa ka mbola indrasana kosa ny famoahana ny valim-panadinana. Omaly no natao tao a 9h tany Frantsa ny andiany fahadimy amin'ny master de pétanque. Norombahan'ny ekipa Madagasikara izay misy any Iva Rakotoarsoa, Faratina Rakotoniaina ary Farala Joseph Ramanantiaray izany nanoloana ny tarika Bonito. Fandresena miezenesana 12 no nandreseny reto solon-tena malagasy ireto. Mitarika noho izany ny Madagasikara eo amin'ny filarana vonjimaika izay manana isa 30. Manaraka azy ireo ny Bonito sy Sario izay samy manana isa 20 avy. Ny Andriatsehiny kosa manana isa 20 arana faefatra. Manana isa 40 avy ny Red Card sy ny Italia ary isa 40 kosa ho an'ny Rocher. Mbola misy dingana roa moa ny master de pétanque alohan'ny idirana amin'ny Final Four.